raha ny tantaran-drazantsika zany sy ny rakitra antitra rehetra voatahiry de marina rehefa voapirofo fa avy any anaty rano tokoa ny aingan'ny omby zay aloha no natoka le fiteny hoe zanak'omby tsy ampianarin-domano zany hoe efa raha mikorina ao anatiny mihitsy ny fahaizana milomaniko izy azy avy any anaty rano ny aingy ohatrany hoe biby aquatika ve zany ny omby ny omby tsy maty anaty ary zay le hoe omby sisamita ka izay tratranao marana rehefa miampita rano de ny omby no tsy haiko miala raha mba efa nanao an'izany zay efa nanao an'izany tamin'ny mbanivohitra rehefa tondraka ny rano de ny omby ny avela miampita de manaraka omby misavika amin'ny rambon'omby ohatr'izao anao de sady tsy miletika ny tsy lasan'ny rano fa ny omby mampita anao de zay le hoe omby sisamita ka izay tratranao maharana zay le fitenin-drazana amin'ny mahavany naty rano ny omby zany de zao Andriamanitra zay nahary sy namorona antsika rehetrarehetra zao de mamoaka foana ny omby avy any naty rano arak'izay fotoana sy tonin'andro mety mahasoa mahatsara ivoan'ireo omby reo avy any naty rano any tsy any avaratra irery fa amin'ny dingana efatra amin'ny teboka efatra manerana ny Madagasikara moa zany amin'ireo tanjona efatra manerana Madagasikara de samy amoahan'Andriamanitra omby avokoa mamoaka izy avy any avaratra mamoaka izy avy any atsimo mamoaka izy any andrefana mapakatra izy any atsinanana ary aza tonoina fa eto anivotany any koa de mapakatra izy ao akaratra zany hoe tsy voatery ho any naty ranomasina ny omby fa tena mahagaga ahoana ny atongavan'ireo omby dia be reo ao akaratra ary omby dia omby olo mbola tsy ohatr'izao ny abeny fa ingeza be ary avo be ho an'izay tena zanaka akaratra mahafantatra tsara an'izany hoe misy mihitsy ny ombin-drasolao ny ombin-drapeto ombin'ireo vazimby reo ny vazimba nefa ny tompon'ny rano matoa zany misy omby ao misy rano ao zany de avy ao ihany koa mapakatra koa Andriamanitra avy any amin'ireny ka tena avy any ny omby raha ny omby eto Madagasikara statistika farany tsotsotra no resahako de mamono eo amin'ny 24 000 zébus 4,4 omby isan'andro no maty eto Madagasikara statistika tsotra indrindra zany resahako zany 4,4 omby isan'andro no maty eto Madagasikara ahoana ary ny tsy lany ny omby salama daholy malaza be le resaka omby mivoaka avy any an-dranomasina tato ato natonalisme efa nisy vidéo fandaharana nataony Ngahy Jobe Ankoay tamina télévision anankiray de nalaiko iny vidéo iny satria vidéo efa ela le vidéo zay de nalaiko le izy naveriko de ohatra lasa niparitaka be le izy tato ato le resaka omby avy any an-dranomasina de bekebe moa nareo no tezitra tamiko hoe za tsy manaja ny fomba malagasy ny finoana malagasy eto voalohany indrindra manaja ny finoana malagasy ny tena koa ny fomba malagasy fa misy zavatra anankiray tiako isariana zaitsika de ny hoe misy fomba malagasy sasasasany tokony efa janona satria efa lany daty efa tsy misy ravanazy tsony fa mety iteraka problème mihitsy aza ohatra raisiko am'zany resaka fatodraha ohatra inona moa zany fatodraha zany karazana velirano ifanaovan'ny mpinamana anankiroa fahiny rehefa misy mpinamana tsy manana roa-pihavanana ary zareo fa olona ny fakafantatra-teny de ifandray mpinamana ifandray mpanao fatodraha dia didina ny sandriny anankiray de didina koa ny anankiray de misy fombafomba atao miaraka tam'izany fotoana zany de ampifantotra ohatran'izao le sandry anankiroa misy raha inona moa ny zavatra mety ateraka izany be de be nke raha ohatra ny olona anankiray ohatra voan'ny hepatita C B ohatra na mitondra simikaretina VIH sida tonga de mahazo koa ngeny anankiray de le anankiray mahazo iny mamindra ny vadiny de etc azonareo zay zavatra anankiray zay manambara fa efa dépassé ny fomba malagasy sasasasany ka tokony efa janona ariana am'izay de le resaka finoana satria misy manisy commentaire ianareo hoe maninona ianao mihinan'Andriamanitra de hoe zao hoe mihinan'Andriamanitra za satria misy zavatra tsy voazavany science ke de mino za satria na ny science ny scientifique aza tsy afaka manazavany le izy raisikotra tsika olombelona misy ny hypothèse maromaro hoe avy amin'ny omby avy amin'ny omby avy amin'ny rajako ny olombelona de za tsy mino an'izany tena marina hoe ahoana maninona mbola misy rajako taraiky any maninona tsy mety miova mihitsy le rajako ohatran'izany zany hoe tsy mino an'le izy za hoe vazivazy zany hoe maninona ny rajako tsy mety miova zany fa tsy mino an'le izy za azotsika ny olombelona tsy afaka manamboatra olombelona ekeko fa efa
misy robot fa tsy mahazo olombelona le robot ka ny robot afaka miteraka zany ninokanaandriamanitra satria misy zavatra tsy afaka azavaiko fa raha resaka omby mivoaka avy anaty ranomasina zany kosa afaka azavaina tsara zany afaka azavaina zany afaka azavaina fa tsy misy zany impossible zany mety taotsika hoe omby tsy fantatsika ny samby anjera tany de omby zany ny hitanareo nipoitra avy any fa zao tsy de any zavatra tiako resana fa misy commentaire anankiray tiako valina nilaza izy hoe misy raha toka voavaliko n'le fanontaniana hoe firy taona ny omby anankiray vao vonoina de firy isa-taona ny omby teraka de firy isan'andro ny omby maty ho an'ny malagasy ho valiko le izy tsika rehefa miteny de asiana fofo fa mandreraka be zao le izy ny omby teraka isan'andro eto Madagasikara dia manodidina ny 2,000 hatramin'ny 3,000 eo raha ny étude nataony Mada Magazine efa ela be le izy tamy 2015 zany hoe efa elaela zany ny étude io natao mampalely fa tsy haiko tsika malagasy ve tsy tena lina loatra amy resaka recherche fa tokony exploiter zay tanora malagasy manao an'izany filière tsy fantatro élevage izany resaka statistika zany mba jereo kely zany mba naovo statistika kely zay amty taona 2026 ty anareo be deabe nareo mpianatra malagasy misehatra amin'io resaka élevage fambolena fiompiana io ka mila mba anao anareo compte rendu na recherche kely zay eo koa malagasy mba hampahafantaro anazy zava-misy mariny fa efa tamy 2015 io recherche io de mbola nanao recherche ihany koa za amle niteninao hoe firy isan'andro ny maty eto Madagasikara de tao amin'ny Madagasikara le matin ihany koa za dia nahita fa manodidina amin'ny 700 ka hatramin'ny 1000 eo ny isan'ny omby maty isan'andro zany hoe niteraka zany be dia be noho ny omby maty aoka zava amitsika zay de zao ihany koa resaka hoe firy taona ny omby anankiray ho vonoina satria mbola commentaire ihany koa io de zao hoe ny omby anankiray tompoko de afaka vonoina rehefa feno 2 taona 3 taona eo de afaka vonoina izy fa misy ny sasany miandry azy mba hoe mangezangeza 4 taona 5 taona misy ny sasany aza tena hoe 7 taona 20 taona vonoina ny omby de ny omby ny espérance de vie ny omby eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 taona eo fa tsisy omby 100 taona zany aoka zava amitsika zay ka zay le izy tsy marina zany hoe mivoaka avy anaty ranomasina zany tsy marina zany ninona finoana malagasy etoa tsy marina zany fa aleo mba asina zavatra mba finoana zavatra marina ao anatin'ny saitsika fa tsy voatery fininy fatany zavatra tsy marina nge zay le izy zay fa de samy ten'Andriamanitra tsika